vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalalo no erina amintsika amin'izao fotoana izao dia falibenay tena ko miarabanao tonga somatsara atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izaho ny akiradio ary ampikavana ato anatin'ny groupe izay maresy dia manao fiadana tompo amintsika tsirairay avy matoky somina fa efa mpahireto indray amin'ity androany ity dia matoky koa fa antanan'Andriamanitra kasika antsika tsirairay avy izay tonga eto androany dia matoky fa tsy ho verimaina akory ary tsy alamaina eto akory ianao ary tsy ho verimaina eto ny fotoana izay laninao hiaretanao tory hiainonao tenin'Andriamanitra izay irin'ny fonao izay andrandrainao misy amintsika tsy tonga fotsiny eto tsy tonga fotsiny efa hoe tsy efa fahazarina eto fa misy zavatra mihitsy tena andrandraina atokavana eto dia za miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho hitanao izay irin'ny fonao fa olana ve nitadiavinao valimbavaka lalana misokatra fanasitranana afaka hitantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo zany fa mahereza ianareo raha androany fa tonga miaraka aminay dia tety aminao tsy kisendrasendra iny atokavanao eto fa tena raha misy raha ilan'ny tompo anao te hanisy soanao Andriamanitra dia miantso anao amin'ny alalan'izao fandaran'izao izy aloha ka dia rehefa tonga eto ihany dia araroata ny fotoana fa maro ny olona maniry amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao any ambadimbadika any fa tsy mahita ianao kosa nefa tena tahin'ny tompo tonga miaraka aminay eto androany ka dia mahereza manetatra amin'ny farany raha izay mampiaraka aminay eto kosa dia arabaina tonga soa isika menankavy niditra voalohany teto androany
rabaviamo. Halleloia. Rabaviamo ao koetika nitsika moa zay miditra voalohany a dia mena tsodrano ka ny tsodrano raisiny zoky amandroany a dia raisinareo rehetrarehetra izay any Koety, Arabia Saodita, any Oman, any Madagasikara ary any Chine miara misitraka an'ity a tsodrano ty daholo amin'ny Jeremia, boky Jeremia toko faraiky amby 50 andininy fahenina amby 30. Jeremia 51:36 aminaran'i Jesosy manao hoe koa izao lazain'i Jehovah, indro isolo vavanao amin'ny adinao a ary anao famalinao anao ary horitiko ny ranomasina sy ataoko tankina ny loharano. Horitin'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra tankina ny ranomasina sy ny loharanony fahavalonao raha nabaviama ary izy isolo vavanao amin'ny adinao. Halleloia. Dia isolo vavanao amin'ny adinao rehetra tokoa ny Andriamanitra. Zay nitsodranonareo androany a. Taitopary ama Koety razana so Sylvie, mba tsy Sylvie ndray tafiditra anao fa nysongonany ama. Sylvie Koety ihany koa. Mazatra mahita mahita Sylvie fa ilay izy Sylvie foana tafiditra voalohany. Nabitso makrina andro mba namela famindrapoky alohan'ny ama izy dia navelany ama niditra. Nabitso makrina Koety, razana Monika Koety, Angelina Diamant Chine, dia tonga so e Akikilonga France, Anitra Corinne France moa izay fa tsy diso a. Rantarina Marisalinina Madagasikara, Mampionina France, Miriara Andremalala Madagasikara, Selina Rosemina France, tonga so Erika Rak France, Fabiola Koety, Lovely France, Asany Apostole Madagasikara, Angelina Diamant Chine, Tsiry Ambaramiel France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Angèle Pagès France, Geneviève Andriamananjara France, Tojo Allemagne, Tina Rakotarzaka France, Nena Menso Italie, Artisanere Madagasikara France, Berthe Koety, tonga so Marizo États-Unis, Kadaka France, Sandola Koety, Kodanela Belgique, Ajaska Patici France, Angolerina Andrinasolo France, Ando Andry France, tonga so Angela Arvelo Oman, Yama Koety. Halleloia. Mamy nitsodrano raisam-pifaliana, raisam-pifaliana mihitsy fa ho anao zany. Halleloia. Sotranao koa amin'ny tsodrano a makasitraka. Mami Koety, Zamina France, Angelina Rodriguez Arabia Saodita, tonga so daholo mahavariana fa mijanona eo amin'ny ranabavitsika Fabiola Zanakadaba ny commentaire koa ato a. Soameva tonga so. Halleloia. Soameva France tonga so ihany koa. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Halleloia. Marita hatramin'ny farany. Zay ny azoko lazaina anao androany hoe marita hatramin'ny farany. Milohan'ny zavatritra aloha dia andao alohantsika ametraka ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra. Ka andao a mampandrosotsika ny anabavitsika Felana Rakoto. Izy a mitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanomboana ametraka ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra. Tahiny tompo ary a zoko Felana Rakoto anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompontsika rehetra. Hivavakantsika no voantsika izao fotoana mamy izao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola avelo-pisaorana anao indray izay fa tratra izao alina izao. Misaotra anao ny tombonandro nomenao anay tsirairay avy, sy hery sy tanjaka sy fahasalamana natolotra anay tsirairay avy ka natateraka ny fotoana rehetra tamin'ity tontolo andro ity, tamin'ny asa aman-draharatsy sy ny adidy aman'andraikitra rehetra Jesosy, ka tafita amin'izao alina izao indray. Misaotra tompo satria ny fanamasinao nitarika anay tsirairay avy indray tonga tamin'izao fotoana izao, ka dia mangataka ny fanamasinao izay a mba hitoetra sy handrakitra izao fotoana vavaka fiambenana izao. Araka ny teninao Jesosy manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany a, efa mihoatra an'izany izay Jesosy ka dia matoky sy mino fa eto ianao ary manaraka izao fotoana fandarana kely dia kely izao nefa lehibe aminao satria mitory ny hatsaranao sy ny voninahitra ao.
dia apetraka eo ampelantananao sahazy jesosy ireo mpanomponao izay nofidianao indray anao ny asanao amin'ity alina ity dia ao jesosy ny tenin'andriamanitra izay zarain'ny mpanompony ianao ane tompo ny ametraka ny teny eo ambavan'izany mpanomponao izany. Dia ao koa jesosy pastera izay amelabelatra ny teninao ny fanahy masinao jesosy ao anatiny mba azony mamelabelatra ny teninao ary dia ianao tompo ny fanahy masinao ampiteny azy mba ho tafita any amin'ny tsirairay avy ny afatra tianao ambara amin'ity androany ity. Dia apetraka eo ampelantananao koa jesosy ny vahoakanao izay nofidinao andray sy eno izany teninao izany aza velanao andalo fotsiny na fahazarana fotsiny jesosy mihaino ny teninao fataovy tena mitoetra sy iainana ary anasitrana ny tsirairay avy izany teninao izany jesosy dia toetra ao anatin'izany. Dia ao koa jesosy malala ny mitondra mbavaka ny firenenay izay firenenay amin'izao fotoana izao jesosy dia tena mila n'izany vavaka izany. Ianao andriamanitra ny ametraka ny teny ao ambavan'ny mpanompony izay hitondra hoan'ny vavaka ho amin'ny firenena mba ho tafakatra any aminao jesosy izany fotonym-bavaka izany mba hamindra fo sy antra amin'ny firenenay ianao. Dia ao koa ilay namanay izay mbola any amin'ny toerana samy hafa any jesosy ianao any nikasika amin'ny fony ka hitaridalana azy jesosy mba hiditra amin'izao fandarana izao. Dia voninahitra dia ho anao rery any alleloia amen. Alleloia, mankasitraka indrindra ny zoko felanakotsika tao anatin'izay vavaka izay mamy netiny tamin'ity androany ity izay Andriamanitra manankiream-pahasoavana any malifitianao nabavy fianarakota dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany jesosy amalifity. Alleloia. Sotra indray koa mankasitraka an'izareo foana fa mampahery azy foana ny fankasirana izay ataonareo. Alleloia. Dao ary tsika hanomboka ny fotoantsika dia efa nanomboka ho tsika fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa milohan'izay aloha tsika hanao hira anankiray. Ataontsika ity anankiray ity ho voninahitr'Andriamanitra. Dao ary araka nandratra an'Andriamanitra tsika amin'ity hira ity dia ao anatin'ity hira ity miomakomana tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina nabavintsika Berta avy any Koet izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Ka dia mino finaritra tolary asandra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ity hira ity. Asanda troavo ny anaranao mpanjakako ary isaorana mandraky izay anao Jesosy anjara lovako eto an-tany sy ratry izay anao ary ianao irery hoan'ny tompotojo Jesosy ny foko feno fitiavana tolotro anao ary tefero amoary tompo ahay itito anao fantatro papitiavana manolotraina no itiavanao Jesosy isaorana mandraky izay notoloranao fitiavana marina mandraky izay
tesana isolo satofameloako sana kamalala satimani nidinatetiana iseja papatesana isuri satufameluaku ni fukufenu fitiavana tulutrana aritefe ambuari tukwa haitituana eni fantatru ofitiavana manuluchai fitiavana ua tesosio isaurana mangakiza yana Halleluja zay mitovitovy taona amiko reraka mba dia tia be aniriny zao satria iniriny reny iry reny dia tena hira tena namaritra ny fahazazana ny mivadika tao amin'ny fahatanorana tena natserovana zavatra maro zany izy zany natserovana fehim-potoana tena nafinaritra tsara iniriny totsika iny amin'ny sabata halleluja tompony tompo fa nanaikidina tetia ao fahavelomantsika halleluja tsara ny tompo zaratsika Andriamanitra amin'ny 1er décembre sika dia hanao alim-bavaka fiderana halleluja alim-bavaka fiderana no ataontsika zoma izy io dia ny alakamisy zany larobitsy lakamisy 29 sy ny 30 novembre dia afaka mandevy ianareo soratra message aty aminay raha mba maniry nareo misy fankasitrahana tianareo vakino anaty fandarana nataontsika tamin'ny heritaona raha tadidinareo dia natambatra tao anaty video anankitelo ngamby izay na roa dia natambatra tao daholo ny fisaorana sy mifankasitrahana avy aminareo rehetrarehetra mpijery zao sy ny groupe zay mara izy nahafinaritra tsika olombelona finaritra mety ve ariavan'Andriamanitra kasitrahantsika zany mandray an'izany fankasitrahana zany tsy hitanao tena hisandratra Andriamanitra ary tena mino fa tena hafaly azy takanisy ataona io alim-bavaka izay ataontsika io ka dia manentana anareo sady dia n'izao lazaina mino zany satria sao dia mba misy aminareo fantazao fa misy aminareo mety anao tononkalo halleluja misy manana fameza-pahasoavana manoatra tononkalo be dia be nareo eto na ny groupe zay mara izy nanareo mpijery mahafinaritra be dia amin'ny 1er décembre ny alim-bavaka fiderana izay fataontsika eto amin'ny fandaharan-dramoka izao isan-taona anisan'ny mahatonga antsika tahin'ny tompo dia tsika mahay makasitraka ary tsy miandry ny faran'ny taona fa ny volana voalohan'ny volana amin'ny volana farany eo amin'ny taona no atokantsika foana isan-taona anaovantsika zany alim-bavaka fankasitrahana fotsiny tsisy fangatahana amin'io tsisy mihitsy tompo tsisy fangatahana amin'io fa tena hoe fankasitrahana tamin'izay rehetra nataon'Andriamanitra halleluja zay ary noela no tsikitra amin'ny ten'Andriamanitra ten'Andriamanitra hoentin'ny ranabavitsika Berta aoka hoety vita ny toroteniny dia miverina eto isaky taka mazatra miverina eto ny tenako mitondra famelabelarana ohatra dia mpandrosotsika izy mba tsy ho lasa fotoantsika koa zany zao dia miezaka mihitsy manao ezaka manokana io mba hahatonga ny fotoanantsika tsy ohatran'ny 1h30 isan'andro mba ho fisinjovana antsika rehetra zay tsy mitovy lera aminay
satria amin'izao fotoana zao zany zao dia efa raha amin'ny 10 alina latsaka kely zao a efa amin'ny 12 alina latsaka kely zany zao any aminareo dia mba tsy njovona daholo tsika rehetra zany mahatonga antsika atao anatin'ny herinandro era mandinikinareo a dia zahantsika foana tsy mivalapatra be ny fotoana fa 1h30 dia tapitra ny fotoana mba hitsinjovana antsika tsirairay hafa mbola hiasa kora pitso a dia tahiny toparintsika lasarytsika ranabavy hanao ny fitenenana. Alleluia, mankasitrika pastera mampandroso man'ilay fitenenana tahiny tompo pastera Menakavy sy adanan'Andriamanitra koa ho antsika rehetrarehetra izay tonga ny amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Resiko fahasoavana ho ary havana malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo aky radio Andramoka izaha zao. Ny ten'Andriamanitra iarahantsika ifampaherezana androany ry havana dia ho hitantsika ao anatin'ny boky ny Salamo. Salamo faha 470 resintsika mamaky amin'ny andiny voalohany miafara amin'ny andiny fahatelo. Salamo 470 resintsika mamaky amin'ny andiny voalohany miafara amin'ny andiny fahatelo. Ny soramandreo ambony: dera ho an'Andriamanitra mpamonjy tokana. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, midera an Jehova ry fanahy. Hidera an Jehova raha mbola miaina koa. Eny, hankalaza an'Andriamanitra aho raha mbola velon'aina koa. Aza mitoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Halleluia, amen. Izao ten'Andriamanitra zao ry havana dia ten'Andriamanitra izay nisoratany Davida ho antsika tsy araiky. Ny ten'Andriamanitra izay fanandratana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahalehibeazan'Andriamanitra ny amin'ny mpanompony izay mitoky, izay efa manana ny hanteherana fa ilay Jehovandriamanitra no mpamonjy tokana ny amin'ny olona izay tia azy. Halleluia. Halleluia, mideran'i Jehova ry fanahiko. Hideran'i Jehova ry mbola miaina koa. Tokony hanana ny hetaheta ry havana hidera ilay Jehovandriamanitra isika. Ny amin'ny fotoana iretraretra satria mbola anatin'ny veronaina isika tsirairay avy. Mbola anatin'ny fiarahana eo amin'ilay Andriamanitra. Mbola anatin'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra dia nidera sy fanomezam-boninahitra izay no tokony asehontsika ny amin'ny Jehovandriamantsika ry havana. Ary hankalaza azy hatranitrany raha mbola velonaina isika. Tsy miandretsika ry havana efa anatin'ny arerahana izay vao hatsapa ny hidera an'Andriamanitra sy hanandatra an'Andriamanitra. Fa tokony anatin'ny fahatanjahantsika rehetraretra, anatiny hafanampontsika rehetraretra, anatiny tena fahatsapantsika rehetraretra fa ilay Jehovandriamanitra tokana no mahavonjy antsika ry havana malala. Amen. Milaza amintsika ny hafatr'Andriamanitra milaza hoe aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Tsy tokony hitokitoky raha mahita ny fahalehibeazana eo amin'ny olombelona samby olombelona isika ry havana malala. Satria tena mahadiso fanantenana raha hitoky ny amin'ny olona isika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Mahalatsaka ny fieritreretana izay tsy tokony hieritreretintsika, ny fitokina ny amin'ny olombelona na tahaka ahoana ny fijerentsika azy, tsy tokony
hitokintsika raha mbola olombelona tahaka isika izy ry havana malala. Fa izao tena Andriamanitra izao dia fampitsahivana tokony ho Jehova Andriamanitra irery ihany no hitokintsika. Izy rery ihany no hanandratantsika ny voninahitra amin'ny alalan'ny teny hoe Aleluia. Midera an Jehova ry fanahiko. Ino moa ry havana no tokony havalintsika ilay Jehova Andriamanitra afa-tsy ny voninahitra ho fanomezana ny dera ho azy, ho fitendrentsika ny lokanga izay tena haizantsika fa tena lehibe tokoa ilay Jehova Andriamanitra ry havako malala. Iteny aminao ny amin'ny alalan'izao tena Andriamanitra izao. Na inona ny eo anoloanao, anoloantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, tokony hatsapa hideran'Andriamanitra foana antsika ry havana. Hilaza haleluia, fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra foana isika ry havana. Satria efa tokana ho antsika ilay Jehova Andriamanitra ho mpamonjy antsika. Ijoro vavolombelona amintsika za ry havana malala. Ny amin'ny alalan'izao teny eto ambany aza mitoky amin'ny olombelona izay tsy mahavonjy. Tena mahakasikahy izao teny izao ry havana malala, satria tamin'ny taona 2019-2018 ry havana, tena tao anatin'ny fitokiana teo amin'ny olona. Nanaonao foana, miteniteny foana mifampiresaka, ary tena latsaka tato am-poko hoe tena itokiko ianna satria miteny zavatra toy izao aho. Kanefa ry havana vao maika mitondra havesarana ny ao anatin'ny loha sy ao anatin'ny fo, ary tsy mahavaha ny amin'izay olana izay nanjady te amiko. Fa tato aoriana ry havana nahtsapa, ary nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra indao hifikitra, hivavaka, hanaraka, hankato ny tenin'Andriamanitra, fa hovahan'Andriamanitra ilay mpamonjy tokana ny olanao. Tena mbola tanatin'ny niherikerika ry havana tamin'ny 2018 sy 2019, soa ihany efa faramparany farany taona dia tonga tamiko ny mpanompon'Andriamanitra izay feno ositra, izay efa tena mahatsapa koa ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Nilaza tamiko hoe aza matahotra, fandao hivavaka, hifikitra amin'Andriamanitra, hitoky amin'Andriamanitra, fa lehibe noho ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra mpamonjy tokana. Dia niditra tao anatin'ny valany andramoka izaho ry havana, ary nanandrana dia nahita ny teny amin'ny alalany haleluia, ary hidera an Jehova mandrakariva ny fanahiko noho namonjeny ry havana malala ny amin'ny mpamonjy tokana, tsy iza fa ilay Jehova Andriamanitra. Amen. Iteny aminao raha misy ny ao anatinao mampisaintsainana ry havana, manatona ny mpanompon'Andriamanitra, manatona ny olona izay efa hitanao fa tena resy lahatra, mandandatra ny dera sy haleluia ao any ilay Jehova Andriamanitra, fa hitonga teny ho fampaherezana ho anao sy fandresen-dahatra ho ao ambalany ilay Jehova Andriamanitra, ary hanandratanao ho aleluia mandrakariva. Ho tahaka ny Davida antsika ry havana mandrakariva, hiakiaka hiteny amin'ny alalany hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, midera ny Jehova ry fanahy, hidera ny Jehova raha mbola miaina koa. Tsara Jehova Andriamanitra ry havana, tena tsara ny fiainana rehetra
raha mitoky amin'Andriamanitra na ny zanaka na ny fianakaviana na ny mpiara-mikasokasoka eo amintsika aza dia tonga amin'ny tsirairay ny fanehoana Andriamanitra ny voninahiny ny amin'ny olona izay mahatoky azy, ny amin'ny olona izay manana fahatsapana fampamonjy tokana tokoa ilay Jehovah Andriamanitra. Tiana Jesosy ry havana, mifikira aminy ary manekeo azy. Teneno ao ambavana mandrakariva ny fiderana an'Andriamanitra fanandratana ny voninahiny fa hasehony aminao ny heriny ilay mpamonjy tokana ilay Jehovah Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitry dia fiadanina kosa ho antsika tsirairay avy. Aleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranabavitsika Berta va tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay netiny tamintsika teto izay androany. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany aranabavy Berta dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra fa ampiasanao foana ny Andriamanitra. Halleluia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay mankasitraka azy ao anatin'izao asan'Andriamanitra izay ataonareo, fankasitrahana ataonareo sy fampaherezana ataonareo mandrisika azy mbola handroso bebe kokoa indray ao aorianao. Tahiny tompo Sarila Raingo Madagasikara, Boutsilda Koweït, Rodine Marie Koweït, André Suzelle Suisse, Côte Léonie Koweït, Geneviève Manjara France, tonga soanareo sy izay mety mbola tsy voarabako tany ambonimbony tany Elana Tsiny Aja Domona Allemagne, Angelina Diamant fanteneko teo, Erika Rack France. Tahiny Jesosy tsika menakavy. Halleluia. Tonga soa daholo. Za moa miezaka aina tsy dia tena hijerijery commentaire satria misy fotoana zara tena remarqueko raha vao diso mijery ny commentaire nareo dia verindray aty amin'ilay zavatra tiako tenenina. Fazakako nareo raha mety tsy dia mamaly ny commentaire itsony nareo za manombonomboka eto efa miantitra. Salamo fahina amby 700 dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no ny vakiany ranabavitsika. Ny soramary dia dera ho an'Andriamanitra mpamonjy tokana. Halleluia. Izay nosoratan'ny Davida ihany koa moa nanoatra an'izy ity. Halleluia. Ny tena marina moa resaka manomboka aty amin'ny Salamo faha-efatra amby 700 fa 5 amby 700 fa 4 amby 700 hatrany amin'ny fa 50 amby 100 dia mikasika fiderana an'Andriamanitra daholo no matetika voalaza ao anatin'izany. Vakiko aminaran'izao zany Salamo faha-4 amby 100, Salamo 146 izay nentin'ny ranabavitsika Berta tamin'ity androany ity. Aminaran'i Jesosy. Halleluia. Mideran'i Jehovah raha fanahiko, hideran'i Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Aza matoky ny lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Halleluia. Amen. Ny tena hojerentsika eto androany dia le teny faharoa io hoe hideran'i Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra raha mbola velona koa. Zany hoe ny fiderana sy ny fankalazana aloha dia natokana ho an'ny olona velona. Any am-pasantsika tsy afaka anao an'izany intsony, any ambanin'ny tany tsika tsy afaka anao an'izany intsony, fa tsika mbola velona afaka manao an'izany. Any am-pirisian'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hoe tsika velona afaka manao an'izany, zany hoe raha mbola velona dia afaka manao an'izany na tsy afaka manao an'izany. Fa tian'Andriamanitra mihitsy androany, tiany Davida mihitsy androany tsika ho am-pirisihana hoe aza manao afa-tsy fiderana, aza manao fa tsy fankalazana an'Andriamanitra raha mbola velona, raha mbola miaina. Halleluia. Tsika zao mahafantatra fa raha miaina eto amin'ity tany ity tsika tsy ho mamy foana ny fiainantsika eto. Ao mamy, ao mangidy, ao miaka-piakarana, ao midipidinana. Halleluia.
ao masira ao matsatso ao mafana ao mangatsika hitatsika eto daholo zany ny soa ny ratsy de hitatsika raha mbola miaintsika Andriamanitra nefa tsy nametraka condition hoe iteran'i Jehovah raha mbola miaina ka mety ny ataoko akalazan'Andriamanitra raha mbola miaina ka tsara be ny fiainana tsy nilazaina le toetra mety le zavatra iainantsika ao anatin'izay fa ny zavatra nitsindrina de raha mbola miaina raha mbola velona ao amin'ny salamo fa 5:7 io raha vakitsika de zao ny tenin'ny Davida vakitsika le salamo fa 5:7 salamo alohany io zany ao ny tomany ao ny faly halleloia ao ny tsika natomany halleloia zao ny fideran'ny Davida fideran'Andriamanitra soramandry fideran'Andriamanitra mpanjaka be indravoa anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy akalazany nanao mandrak'izay doria akalazanao isan'andro ka hideranao mandrak'izay doria lehibe Jehovah ka tokony hoderany indrindra ary tsy takatry ny saina ny falehibiazany ny taranaka rehetra samy hiderany asanao amin'izay mandimby azy sy anambarany asanao lehibe nilazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsainko ny herin'ny asanao mahatahotra no tenen'ny olona ary ny falehibiazanao no lazaiko anonona ny fahatsiarovana sy ny habean'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao ampiny Davida an'izay zany eny tena marina zay ampiny lay teo hoe raha mbola velonay Davida isan'andro fa raha isan'andro de mety ny atao raha isan'andro de mahafinaritra ny atao efa nazavaintsika teto zany efa nazavaintsika teto ry havana malala ny amin'ny salamo 5:1 ny namaranana ny salamo amin'ny 5:1 de soramandry hoe alleluia farany zany hoe tokony farana amin'ny alleluia mihitsy ty fiainantsika ty alleluia zao le tenin'Andriamanitra efa nazavaiko teto foana ty fa hijery fanampintsika androany ahoana moa zany hoe mideran'Andriamanitra isan'andro ny mideran'Andriamanitra isan'andro de endriko ny hoe mideran'Andriamanitra mizava mitranga zay mitranga eo amin'ny fiainanao zany de hideranao an'Andriamanitra foana salamo 5:1 midera an'Andriamanitra amin'ny fitoerany masina midera azy amin'ny avakabaky ny heriny andiny ny faharoa mijeretsika raha misy aminareo mbola tsy narehan'ity de tsy pio am-baibolinao fa mino fa rehefa pieno fambaka fiambenanao de fa tsy indray mandeha na hainao an'ity hoy le ten'Andriamanitra midera azy no ny asan'ny lehibe ary midera azy no ny habean'ny voninahiny alleluia midera azy io mitovy foana io amin'ny teny gasy tsy haintsika no manavaka azy fa le toeny mahatonga an'izy misy fiavahana mideran'Andriamanitra no ny asan'ny lehibe zany de satria nisy asan'Andriamanitra lehibe niseo teo amin'ny fiainantsika nahazo promotion tamin'ny asa ianao afaka fanadinana ianao sitrana tamin'ny aretiny ianao nisy fahasoavan'Andriamanitra be nylatsika teo amin'ny fiainanao no ny asan'ny lehibe daholo zany any ny zavatra tena manetsika anao mihitsy hideran'Andriamanitra de mijoro vavolombelona de mikika alleluia afa-panadinana halleluia fa le faharoa indray midera azy araka ny haben'ny voninahiny de io indray raha tsy araka ny eritreretinao indray le zavatra mitranga zany hoe za tsy dera za tsy afaka fanadinana za tsy dera tsy raikitra koa ny Anaïs Bernard ohatra zany de iny indray nefa le hoe midera azy araka ny haben'ny voninahiny zany hoe na tsy netinay ary ny androany omaly ianao afaka fanadinana androany iny nanonoseo mety io zany tsisy asan'ny lehibe tsangnika eto amin'ny fiainako hoe fa ozy indray ny ten'Andriamanitra midera azy araka ny haben'ny voninahiny satria Andriamanitra be voninahitra foana tsy miaina mihitsy ianao mety tsy afaka fanadinana sanatria fa tsy hoe ny voninahitr'Andriamanitra no ny aina ka na tsy afaka fanadinana ianao midera ndray azy tsy no ny asan'ny lehibe fa midera azy noho ny haben'ny voninahiny satria mendrika an'izany izy ry Bertrand sy ry Bernard alleluia raha mbola velonaina zany na mety ny atao na tsy mety da nisy tantara kely zay na misy bodifotsy na tsisy bodifotsy
alleloia de midera azy mbola misy fanonteny miaro jerentsika androany reo ny anankiroa midera azy no ny asany lehibe de midera azy no ny abean'ny voninahiny fa mbola misy fiderana atonga an'le izy tena complet be mihitsy tena mila hoe mavita miderin'andriamanitra isan'andro san'andro ianao de misy fahatelo jerentsika androany ny voalohany midera azy no ny asany lehibe midera azy any sokafo mivavanao midera azy no ny abean'ny voninahiny midera azy fa na de io ary ny zavatra atrehanao a be lehibe voninahitr'andriamanitra mendrika ho deraina izy ny fahatelo a salamo fa 7 nge jerentsika salamo fa 7 mbola davida ihany ty ny soramandry de hoe ny fahatsinotsinony zao fiainana izao eto zay zany tsika mahita olona tena mahita mihitsy tena makalo hoe ty fiainany ty a tsinotsinony ty fiainany ty a ohatrany tsy milamina mihitsy ty fiainany ty a alleloia androany ndray zany a salamo a 39 reny jerentsika anapitsika an'le salamo 152 teo a hoe midera azy ny asan'ny lehibe midera azy no ny abean'ny voninahiny eto ndray misy anankiray salamo fa 7 andininy fasivy mangina ka tsy milobava fa ianao no nanao izao ahoana sisy mangina ka tsy milobava fa ianao no nanao izao ary izy zany ianao afaka fanadina alleloia mideran'andriamanitra amin'ny no ny asany lehibe tsy afaka fanadina rehefa fa anao mbola tena mahatsapy mihitsy hoe na tsy afaka fanadinana ary nge zay e fa gamo fanadinana ny fiainana anakany an'andriamanitra tsy lehibe alleloia any andriamanitra deranao any andriamanitra fa eto ndray misy fiderana mangingina ho tena andriamanitra mangina ka tsy milobava fa hainao nanao nisy zavatra ndray zany nataon'andriamanitra tena tsy mety aminao mihitsy fa raha milobava amin'io ianao tsy mahaome voninahitra an'andriamanitra zay ohatsika hoe andiny voalohany amin'ny salamo fa 7 hoe ho tena andriamanitra hoy za hitandrina ny lalako a ka tsy hanota amin'ny lelako asiako fehim-bava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy inona zavatra mitrangy eto eo anatrehany davida ny ratsy fanahy mandalo zavatra tena ratsy davida eo anisan'izany davida maty zanaka vo matytsika no lesaka momban'izay ao amin'ny no manam-pijerytsika an'izay aloha atao amin'ny samuela faharoatsika zao etika nazavananao an'le hoe salamo fa 7 teo ilay niteny davida hoe hitandrina ny lalako ka tsy hanota amin'ny lelako io lelantsika io mantsy mora manota io amin'ny vavantsika io mora matafiditra tsika amin'ny ota inona ny ota fimonomonona tady dio fa tany amin'ny andro ny zanak'Israely tany amin'ny tany efitra anisany tsy natongavany olona tany tany Kanana de fimonomononana fa tsy hoe fanompontsampy any akory ny fimonomononana zany de fahotana ny fimonomononana zany de mifanoatra amin'ny fiderana vao ny monomonona fotsiny atao de maty ny fiderana mitsahatra ny fiderana amin'ny fotoana ny olona ray monomonona ary mba tsy fitiavan'ny davida hitsara ny fiderana satria davida ny teny hoe raha mbola velonaina koa de teran'andriamanitra raha mbola velonaina raha mbola miaina ry zay deran'andriamanitra isan'andro le salamo 135 teo mba tsy hitsara ny fiderana
de rehefa tonga teo amin'ny fotoana tena hoe inona ary niderako an'Andriamanitra am'izao eo anatrehako ny ratsy fanahy. Iza ny ratsy fanahy? Ny devoly. Rehefa eo ny ratsy fanahy, rehefa eo ny devoly, de zavatra ratsy be mihitsy zay no mitrano. Fantatritsika tsara fa tany amin'ny Samuela 2:12 maty ny zanaky Davida. Maty ny zaza. Ny fady aniny izy aloha mba ho sitrana ny zaza. Samuela 2:12 amin'ny andray fitona dia maty ny zaza. Ary mpanompo Davida natahotra ilaza ny nafatesany zaza taminy satria izy ireo hoe folombola velona aza ny zaza raha nyteny taminy sika dia tsy noenono ny feo atsika. Ataontsika ahoana ny filaza aminy ny fahafatesany zaza raha ho animba-tena izy. Dia te hamono tena zany Davida na hivary lavo. Nefa sy mivola ary noho nitany Davida fa nitakoritsika amin'ny mpanompony dia fantany fa maty ny zaza. Ka ho izy tamin'ny mpanompony maty va ny zaza ary ireo maty. Andeny ny faharoapolo dia niarina tsy nandro tamin'ny tany intsony Davida ary nandro sy niositra dililo izy ary novany fitafiana dia nakao amin'ny tranon'i Jehova ka nikohaka. Voavy taria amin'ny nandalo teo amin'le ratsy fanaraka le Psalm 39 teo. Asiko fembava mivavako izy raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Rehefa eo anatrehantsika ny ratsy fanahy dia tonga zany le problème, tonga le olana. Ny ataontsika voalohany raha mbola eo ny ratsy fanahy, tampenantsika ny vavantsika mba tsy teniteny foana, mba tsy teny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Davida maty le zaza, ny zavatra nataony voalohany nandeha nakeo amin'Andriamanitra. Ny zavatra nataony voalohany dia nakeo amin'Andriamanitra. Inona ny ataony eo? Imonomonina ve? Nangina izy. Inona nataony teo? Nira fiderana ve izy? Tsy nira fiderana Davida. Nakao hatramin'i Jehova izy dia nikohaka. Misy fotoana zany mangina ianao dia mikohaka fa tsy sisa ny ataony. Inona ny ataonao ilay mikohaka iny? Manenjika an'ilay mideran'Andriamanitra isan'andro. Manenjika an'ilay mideran'Andriamanitra raha mbola velona koa. Raha monomonina teo Davida maty ny fideranan'Andriamanitra. Foana ny fideranan'Andriamanitra. Dia raha azo no ny asany lehibe, dia raha azo no ny habean'ny voninahitra fa amin'ny fotoanako eo aminao le ratsy akimbony ny vavanao. Voalaza ny ten'Andriamanitra fa Joba na dia teo ary zany rehetrarehetra zany dia tsy nanota tamin'ny vavany Joba ho ny ten'Andriamanitra. Tsy tafaratsaka tamin'ny fahotana Joba satria nakombony ny vavany. Maiza moa nakombona vava manomboka androany. Fa ny fanakombonanao ny vavanao mbola endrika fideranan'Andriamanitra ihany koa. Tsy mety aminao ny zavatra trehanao. Nga mody havana dia mety amintsika daholo ny zavatra izay ataon'Andriamanitra. Ianao hoe dia mety hoe mety amintsika daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika hoe mety amintsika. Tsy voatery mety amintsika. Jeremia 29:11 ampahirizoko anao. Jeremia, bokin'i Jeremia 9:20 itsika tsy enjery 9:12. Hoy Jehova, za malala ny hevitra everako anareo, hoy Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Zako manana hevitra everana anareo. Andefa ny zanak'Israely ho bava 70 taona any Babilôna izy manao an'io. Misy mahita tsara an'izany hoe fahababoana zany be. Efa nitoritsika teto hoe maty ny zanaky Davida, mbola fitiavan'Andriamanitra ny Davida. Nety nananarana ny Davida mba tsy olona ohatrin'io foana ny fiainany, mpangala-batiny olona ohatrin'io foana. Ny ten'Andriamanitra hoe za malala ny hevitra everako anareo, hoy Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Androany aloha mbola loza aminao io, fa amin'Andriamanitra io hitondra mbola tsy androany le mitondra. Fa le lalana io zany raha mandeha mandray lalana ho an'ny Tamatavy ianao avy eo Antananarivo, lalana hitondranao ho an'ny Tamatavy ifa ianao mbola tsy tonga any Tamatavy. Tsy hitondranao any Tuléar mihitsy, tena mifanohatra mihitsy vao miala ao Antananarivo ianao dia mifanohatra ny lalana lehanao raha ho an'ny Majunga ianao aty Talata-maty, ho an'ny Tamatavy ianao any Pasapito, any Bomankakely sy ny sisa. Samy hafa mihitsy zany.
ka tsy hoe koa ianao andeha ho any atalatamaty dia ampanantenena ianao fa ho an'ny tamatavy lalana misy anao io zany efa lalana hitondra anao any amin'ny fiadanana fa tsy loza fenao mbola tsy maintsy mandalo an'iny ambomangakely carion mandalo ny tanàna misy ny boka manakavaly lalana viana manakavaly mbola mandalo ny manjakandrina mbola ratsy andro be mihitsy manerinerika be sady mangatsika be fa ianao io hoany tamatava hita ranomasina ho an'ny folo pointe mahambo hatrany feneliveste halleloia iza rehefa tany halleloia zany hoe ny ataonao fotsiny zany de zay nge le antony derahantsika an'andriamanitra isan'andro san'andro tsy fantaritsika io aiza ary zany ty lalany ty mpanompon'andriamanitra anankiray mba naniry anana tany ananganana fiangonana tamin'izany naniry tena anana tany izy ananganana fiangonana ny volany kely misy olona nivarotra tany taminy tery sy ambavy fa tena meko any semora be mihitsy nitotona tamin'le volana ananany mihitsy le izy nitady fa tsy nahita tany États-Unis zany zavatra zany no besaka tsy tadidi linahy mba latadidiko tsara mihitsy ny lalana makany haiko tsy tadididiko daholo moa mety tsy tadidy any be forona marivoalavo mandraka marozevo le fihinanana sakafo ambany mandraka mbola tadidididiko ihany aloha zay azo le very teneniko anareo iny moa le sahantsika farany teo ianao zany vao mipetraka eo de fantatro fotsiny tsy mbola fantatro hoe ahoana fa ny zavatra fantatro fotsiny ho an'ny tamatavy ianao mbola mangatsika ho any andro mandalo amin'ny moramanga zany hoe tena mbola kivy ratsy mihitsy ianao mandalo eo amin'ny moramanga andeha hanao vakansy mbola tsy miala ny akanjo mafana fa azadiny fa ho an'ny tamatavy ianao alleloia ho any amin'ny plaziny darafify alleloia tsara be ny plaziny darafify amen oke andriamanitra hevitra hitonga fiadanana fa tsy loza mba hame anareo fanantenana ny amin'ny farany zay foana hoa le teneniko anareo ny farany ay iresaka momba le lehilahy ny vidy tantsika sotra ny tojo tena mariny zany nahita tany teo amin'le nahita tany tsika zao lanana vola le mpanompon'andriamanitra le vidy tany ndeha ataontsika ohatra fotsiny hoe 40 millions ny volany de ny tany rehetrarehetra zay mba azonao fiangonana nefa 200 millions daholo ohatra 300 millions ny volany 40 millions ataoko ohatra le izy fa vola amerikanina mantsy le satria tany États-Unis ty zavatra ty mitranga nisy olona am'izay nanantona azy pastera tena misy olana mba vidio ty tany ty pastera tena mba vidio ty tany ty fa tena amonjena ain'olona mila vola marary ohatrinona le izy ozy pastera 40 millions mihitsy zany tena farany tsy jolita pastera koa le tany 40 millions volany 40 millions ilain'le olona nijerena nefa le tany kisilasila feno vato kisilasila tonga to izy pastera vidiko ty fa tsy maina fa io zaka ny vola de lasa ny olona ny vola nijanona ela be teo le tany tsisy ninazo natao kisilasila ny volany raha teo lany tsy manana vola iterasena le tany tsisy ninazo natao de fafananana ny fiangonana mipetraka eo tsisy fiangonana vita ny vola lasa fa rehefa taty arindrina nisy mpitrandraka petrole hitrandraka petrole ary nahita fa misy faritra misy petrole amin'ny tanàna anankiray rehefa jerena sarytany de tafiditra ao amin'io tany misy petrole be petrole be io tany io tafiditra ao ny tanyn'ny pastera natsony izy mba amitio aminay le tompoko to de namety tolobidy le société be mpitrandraka any
1 miliara ohatra ao zany fa te vidina 1 miliara maraity ianao vidina 1 miliara io taninao io fa ilaina io misy pétrole ao ambanin'le tany mena 1 miliara izy fiangonana ngezabe sady to de vidy tany tsara be am'izay tiany izy na vita nanangana fiangonana ngezabe nanokatra télévision nanokatra rehetrarehetra tamin'ny vola azo raha tamin'ny voalohany de atao inona ary tany kisilasila lasa zany very zany ny vola fa za miteny anao androany na de very azy zany volanao na de io zany hoe tena tsisy zavatra mety iny nataoko iny danainga ny ataona voaloha akombony loha ny vava Salamo 39 aonao sy David hitandrina ny lalako ka tsy hanota amin'ny lelako asiako fehmbava amin'ny vavako ambolana asio fehmbava mihitsy aloha ny vavanao manomboka androany zany asio fehmbava aloha ny vavanao ndraindraiky tsika ravana ao anatin'ny zavatra mitranga tafateny zavatra safy Andriamanitra enona ataon'i Jehova misy any Madagasikara misy hoe nosy hoe Ambondrombe nosy moa izy isa toerana fa nitantarain'le dadan'le namako zay mpanao gazety malaza be tao Madagasikara taloha fa nandehanako ao amin'io toerana hoe Ambondrombe io de misy fotoana mitantara hoe mandeha amin'izany lakana zany ony de rehefa mandeha amin'le lakana de mandeha amin'le rano de misy zavatra miseho tampoka eny amin'le rano zavatra mahavarina de tsy mahazo miteny ianao taitra fotsiny ianao way iny tsy mahazo miteny an'izany fa ny ataonao voalohany afarana mafy mihitsy tsy mahazo milobava misy any aninona moa izay misy tanàna anankiray koa tantarana finaritra koa izy ty tendrombohitra angamba le izy misy tunnel zay tsy tadidiko na aiza izy zay fa ao anatin'io tunnel io maizina be mihitsy de ao anatin'io tunnel io feno kankana eny amin'ny rindrina eny de le kankanareo mazava loha ohatran'ny misy jiro mirehatra zany de rehefa miditra ao anatin'le tunnel de mahafinaritra be mihitsy fa mipotra daholo rehefa maheno mahita an'le olona miditra zany mahita an'le olona mandeha le kankana kely be deabe de mipotra izy mba hijery de tonga de misy ohatry ny jiro kely be deabe mirehatra ao anatin'le tunnel mainty le maizina be de mahita lalana ny olona mandeha fa raha vao maheno feo fotsiny le kankana de miemotra daholo to de misitrika daholo matahotra zareo de to de maizina tsy afaka mandeha daholo ny olona anatin'le tunnel de afarana mihitsy alohan'ny hiditra de efa misy gida mitondra ny olona rehetra sao manomboka eto tsy mahazo milobava fa vao misy feo fotsiny way to de tsy mahita lalana zany hoe raha te hahita lalana mandeha maraha tonga ery amin'ny farany satria ery amin'ny farany ery lavilavitra le tunnel de mila ny jiron'ireo kankanareo de mipotra zareo de mazavaky mihitsy ny lalana sady mahafinaritra mihitsy mahita an'le jiro be deabe an'le kankana fa raha vao misy teny ray fotsiny hoe avery any na izy nareo midina misitrika daholo reo to de maizina tsy afaka mandeha de rehefa tonga amin'isy zany de mijery izy mahafinaritra tsy mahazo miteny mahafinaritra zany ny atao anatin'le izy tsy mahazo milobava raha te hahita ny lalana mivoaka de tena mitany asiana fehivava mba hahita inona mba hahitana ny lalana sy hahitana n'le zavatra mamirapiratra vao miteny kely fotsiny ao hoe le kankana ndray trano ndray ny olona rehetra ndray tsy mahita lalana ivoahana ao amin'Andriamanitra tianao ve nahita ny lalana-kivoahana tianao ve nahita lalana-kivoahana miara-mandeha amin'Andriamanitra te hahita an'le jiro ianao akombon'ny vava tsara be le izy mampirehby le izy fa
ataovy foana hoe hitondra fiadanana fa tsy mahazo mitarina tonga dia tsy mandeha hitody sy maheno solo tonga dia tsy mandeha am'izany ka fa to dia miletika daholo le kakana fa tsy miteny ary Côte-d'Ivoire zany mandeha avy amin'ny rehatra be mihitsy tsy miteny tsy dia miteny reny izany tsy dia miteny eto amintsika reny rehatra be mihitsy ny jiro satria tsisy miteny ao amin'i Jehovah Salamo 39 hitandrina ny lalako ka tsy hanota amin'ny lelako asiako fembava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy mangina ka tsy milobava fa ianao ny nanao izao Jehovah nanao an'io mangina fotsiny tsika tsy mety io androany tsy mety amin'ny fisainanao io androany fa mangina Jehovah nanao an'io ny fanginana zany eto reavana endrika mbola fideranan'Andriamanitra ny fiderana voalohany derany Jehovah ny asany lehibe ny fiderana faharoa eo amin'ilay tsy dia metimety miterana azy fa tsy manino za fa no ny abe amin'ny voninahiny dia ndao hidera azy foana amin'ilay tena tsy mety mihitsy mangina fotsiny ozy izy le nisy zavatra mampimekely zay toke fa matika zany le rakitra ray 50 000 mitambatra atao am'posilany isakafonareo mandritry ny herinandro da atao am'posilany 200 atao fanatitra tonga mpanatifanatitra sady mira tsy misy moay iny lalany sady mandidina dia moka le fanatitra nalefa le fanatitra efa tonga ery le mpanatifanatitra jereny le 200 ny tavela fa le ray azy zany dia zao sisy ataonao foko anao indry tompo miala azy tantara kely zay andro sady mijery mpanatitra lasy azy zany dia mangano anitra foko anao iny Jesosy amen no fanatitra ho an'ny asanao iny amen foko anao iny ady mijery le 200 ahoana nanazavana amin'ny madama fa 200 sisa ny vola mandritry ny herinandro ohatr'izay le izy lasany le izy dia fezo ny vava le volako any tsy inzay dia tsy mbolefako any mihitsy asiko fembava mivavaka ozy izy raha mbola eo anatrehako ny ratsy kalma fotsiny ianao fezo fotsiny vavanao androany io mety tsy miaraka le eritreritrao fa tsy eo fanampanantena hitondra fiadanana fa tsy loza samy amin'Andriamanitra zany hitondra loza amin'ny fiainantsika zany samy amin'Andriamanitra zany hitondra fiadanana hitondra zavatra hitondra loza amin'ny fiainantsika zany fa na mbola loza ny fahitantsika an'io androany ny fahitantsika sy Andriamanitra tsy mitovy mandrakizay ny ataontsika dia fantatritsika zao fa Andriamanitra tena miteny any amin'le Jeremia 29 teo ahoana izy mareo am-baibolina mihitsy dia amin'izay ianao tsikivy Jeremia 29:11 fa za mahalala ny hevitra iverako anareo Jehovah dia hevitra hitondra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba haome anareo fanantenana ny amin'ny ho avy le ny amin'ny ho avy io amin'izany fotoana zany tonga dia Salamo 150 andininy faharoa tapany voalohany miderahan'i Jehovah no ny asany lehibe tsy maintsy efara amin'izay io fiainanao io tsy maintsy efara amin'izay io fiainanao io raha mino an'izany ianao dia manomboka amin'any akimbony fa mbola amin'ilay tsy dia metimety ngamby ianao dia rao foana izy ny lehibe amin'ny voninahiny tena eo amin'ilay tena tsy izy mihitsy akimbony fotsiny vava asio fembava aza manota amin'ny lelanao aza vela manota ny lelanao asio fembava ny vavanao fa ny fanginanao tsika mantsy mahatonga Davida nanao an'io raha misokatra eo ny vavany tsy maintsy fimonomononana zao ve Jehovah dia mety fa Jehovah nateny zany aza maty tonga niditra atao amin'ny tempolo izy nekohaka fotsiny izy tsy navita ny misy fotoana tsika tsy mahavita mivavaka intsony misy fotoana tsika tsy mahavita me tsara be antsika raha vizay dia misaotra Jehovah tena tsy mahay patron any karaha me halleluia tsara ianao Jehovah me tsara be antsika izy raha manao an'izany fantatra fa tsy zavatra tsara amin'ny fiainantsika zany fa ny ataontsika amin'izay fotoana izay ndo ekohaka fotsiny Davida niditra atao amin'ny tempolo nekohaka fotsiny tsy niandindia ohatran'ilay taloha fa nekohaka fotsiny efa endrika fideranan'Andriamanitra zany ny fanakomonantsika ny vavantsika tsy monimony raha vo fantatra mihitsy anao tsy voafehanao fa tena mety monimonina ianao asio fembava aingana ny vavanao Jehovah tsy hanao tamin'ny lelako fa fantatra fa hainao ny nanao an'izao
tainy tompany antsika rehetrarehetra mino fa voarainao ny afatra androany hoe teran'andriamanitra tsika raha mbola miaina koa ndao ankalazan'andriamanitra raha mbola velona koa alleloia ankalazanao isan'andro ako ka iterana anaranao mandrak'izay fa lehibe Jehovah ka tokony ho teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny falebiazana iny kantoko miandrandritsika nareo mbola tsy mpiantso reny mihitsy iny ny kantoko narefako iny daholo toka amin'ny fizarana fahatsapantsika misy aminareo ve mazoto izara fahatsapana inona ny nakasika anareo androany inona ny voarainao reo tamin'ity androany ity asiana scotch afaka miantso nareo afaka miantso amin'ny alalan'ny messenger nareo efa misokatra ny messenger koa dia andaotsika izara fahatsapana inona no tena nakasika anareo tamin'ity androany ity tao anatin'ny toriteny aloha sitsika sary aloha alleloia efa velantsika miteny le olona tafiditra voalohany ao le fizarana fahatsapana dia miantso anahako amin'ny messenger nareo rehefa miantso ana messenger nareo dia mba fitininareo anatin'ny 2 minitra inona ny zavatra mba tena nakasika anareo tamin'ny toriteny tamin'ity androany ity tany topara latojo inona ary ny fahatsapana azo zaraina androany tojo anao ny fitenenana izao tsika rehetra dia mankasitraka pastera no mety tenenana mankasitraka anareo mianadaty tamin'ny toriteny fa na finaritra sady tena nampianatra hideran'andriamanitra dia ny tena nakasika ana ny nahalalako ny karazana fiderana anankitelo androany dia ny voalohany mideran'andriamanitra ny asany lehibe hoe zavatra natao ny fahagagana sy ny tsisy fanasitanana dia ny karazany faharoa hoe tokony atao tsifekolany hoe midera tsotrika fotsiny hoe amin'ny habeny voninany tsy mizavatra noatra hoe tsy mety amintsika na ohatr'izany na hoe miendrika fotsiny izy mona voninahitra dia ny fahatelo hoe manjina ny fotoana hitanao hoe tsy mety aminao hoe mizavatra hitanao hoe tsy maso anao eo ny fahavalo sotr'izany hoe ampahorian'ny fahavalo dia nafinahitra satria nampiritika mampianatra indray amin'ny fiainatsika miaraka amin'andriamanitra dia sain'i Jesosy dia mankasitraka anareo mianotany alleloia mankasitraka indrindra amin'ny todotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay alleloia mankasitraka indrindra anao dia andriamanitra manakile-pasoavana ne raha latojo hamaly fitianao alleloia mitombosa dia mitombo fahasoavana misaotra anao fa dia mihetsiketsika ny fandarana misy ny fizarana fahatsapana ary ianao dia eo foana mizara fahatsapana miandry ny hafa ihany koa moatsika raha misy mbola mazoto izara fahatsapana dia ampidiritsika raha tsy misy moa dia anao hira anankiray tsika dia tonga dia hiditra mivavaka maranatsika ny fotoana mino alleloia fa nandray lesony ianao ry havana malala ary matoky sy mino fa voarainao ny afatra androany mino fa manomboka eto isika mpiaino sy mpanaraka ny fandarana andramika izao dia olona tena mpideran'andriamanitra satria fantatrao ankehitriny efa misy fomba maro ahafahanao maneho fideranan'andriamanitra ndao piditra olona hafa indray ary tsika tany tompo ary zandry aina inona no fizarana fahatsapana azonao zaraina androany Então, pastora dia então tsika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo mianadaty amin'ny toriteny marobe Jesosy any hamaly fitia na zavatra nahafinaritra be anahy ilay ohatra kely ndraisin'ny pastera teo ilay momba an'ilay tunnel misy kakana mirehatra maso mirehatra ny lohany dia tahaka an'izany koa tsika amin'Andriamanitra na inona zavatra lalovantsika na fitahiana be na ohatra hoe zavatra mety ady dia tsy tokony imonimonna fa tsy tokony hisokatra ny vavantsika ilobava imonimonna fa deran'Andriamanitra dia mampianatra be ilay izy dia mankasitraka pastera tany Jesosy daholo tsika rehetrarehetra alleloia mankasitraka indrindra anao zandriaina tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankirepasoavana hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany zandriaina mbola misy zara fahatsapana ao ambadimbadika ao zao ampidiritsika indray zareo avy any Chine izara fahatsapana amin'ity androany ity alleloia lasy fa somary elaela miraikiraikitra kely amin'ny connexion an'ny zareo any ao ary tany tompo ary rana vavy Angela inona ary no fahatsapana azonao zaraina androany Thank you, pastora. Thank you, rehetra.
Fakofana spikarana tsekondoany eny amin'ny rano fiderana an'Andriamanitra fa tena anisany fitaovana koa io fombaisasika amin'Andriamanitra ny miperary zany fiderana tsy manafeta. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao tahin'ny tompo dia mitombozitra ny dova soavana hatrany sohatra ny ranabavitsika angelantsika ny zara an'izay fahatsapana izay. Mbola misy hafa indray ao alleluia, mahafinaritra fa maromaro ny zara fahatsapana amin'ity androany ity. Ndao atsika piditra olona anankiray vaovao hafa indray tsy vaovao moa zany fa olona hafa vaovao indray tahin'ny tompo ary ranabavy Suzelle anao ny fitenena inona ny fizarana azo atsapaina fizarana fahatsapana azonao tenena androany. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra dia mahakasitraka pastera nanome fitenenana dia misaotra betsaka anareo mianadahy tondra ny izay toriteny nampahely be izay Jesosy maly fitianareo hatrany. Dia ny fizarana fahatsapana nakasika androany pastera dia le androany vao fantatro hoe afaka atao koa ny niberan'Andriamanitra amin'ny fahanginana satria misy fotoana marina sika tena hoe ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika fa zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika le izy. Dia nefany atsika zany efa nampianarina foana hatramin'izay hoe ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainana na tsara na ratsy dia raha ho an'Andriamanitra. Nefa araka ny teny patera hoe indraindray izy lasa fihatsaram-belatsia. Dia androany dia fantatro indray zany hoe azo atao kay miankohaka fotsiny manakombora ny vava dia mideran'Andriamanitra koa zany mba tsy hahatonga atsika monimony eo anatrehan'Andriamanitra. Dia makasitraka pastera ny amin'ny fampianarana fa tena mamy be dia Jesosy amaly fitianao hatrany. Alleluia, amen. Alleluia, nareo koa nisorana ny zara fahatsapana fa tena miara-miasa tsika eto nao ny fizarana fahatsapana nareo dia tena manampy anay be dia be ihany koa satria na za mitory ary dia tena mandray an'ilay fizarana fahatsapana izay ataonareo dia nareo nisorana. Misaotra nareo efatra mianadahy ary Jesosy amaly fitianareo be dia be. Alleluia. Dia atsika no hira anankiray. Alleluia, anao hira anankiray mahafinaritra be tsika ho voninahitr'Andriamanitra. Nataontsika nanako ako tirity tamin'ny sabaty tsika nanao an'tirity dia ataontsika tirity androany ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, dia hivavakantsika ao aorianan'izany. Mino finaritra daholo ary isika tsirairay avy amin'ity androany ity. Alleluia. Ao ary iteran'Andriamanitra tsika mahereza daholo. Dareo mikopy mare eo mahay ity. Vadiko amin'nzavatra fafireny mora levona eo izao ary ambinao no volavolainao toy izao dia zao lay kely sy bitika fa ianao lay lehibe sy mendrika omimpiny feoko atolotro anandratako silazako fa tsy takatrony alebe ny herinao rehefa lasa ny fisainako dia tolakakao mandinika eo zavaboary izay nataonao tompo tsy haiko sainina rehefa mihevitra ny fiainako ao dia hanotany tena belehibe loatra ny fitiavanao fa very aho dia fanotiavina kointiny feoko atolotro anandratako sy lazako fa tsy takatrony
nyalebe ni herina falasa ny fisainako etolakaka mandinika reo zavaboarizana taona tompo tsy haiko sainina efa mihevitra ny fiainako ao de ilahanontany tegna hoe lehibe loatra ny fitiavanao faveryao le fanotiavina ho intiny feoko atolotro anandratako sy lasako fa tsy takatrony alebe ny herina ho intiny feoko atolotro anandratako sy lasako fa tsy takatrony alebe ny herina tompo ô ireo talentako isaina tolotra ho ahy manonto de tsisy hoentiko anandratana fianao ihany no lehibe sy mendrikizany ny amin'ny fotoanandroany misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'irety mpanomponao izay naharitra nytetondray androany ary misaotra anao zay fa tsy tapaka ny fandarana nentin'ny fitaovana voninahitra ny eo anao Jesosy misaotra indrindra Jesosy malala ary dia androany dia apetrako aminao zany teny zany mba voatahiry ao anatin'ny fony tsirairay avy aza velandalo fotsiny Jesosy zany toriteny zany aza velanao andalo fotsiny ty fotoana ity fa terizo reto teny zay nafafy terizo ao ampony reto mpanomponao misaotra indrindra Jesosy malalao misaotra satria fantatro fa tsy mba avelanao isy verimainy reny ny vozy nafafy dia amoa avy zato eny ampony tsirairay avy dia ampianaro isanandro zay fa efa omenao anay ny fomba rehetra afahanay mideranao isanandro tsy tapaka raha mbola velinaina koa zay raha mbola miaina ary raha mbola velinaina dia mbola hideranao foana isanandro hidera sy amin'ny voninahitra fa tsara ianao lehibenao Andriamanitra manao ny voninahitra dera laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay voninahitra ho anao dia vola sisa-tany dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray aza tao anatin'izao fandarana izao tamin'ny teny zay nafafy rehetra teto fa na ny hira na ny vavaka na ny toroteny na ny famelabelarana dia ho voatahiry ao anatinay tsirairay avy ho fiainana mandrakizay misy saotra Jesosy io halleluia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena ndao mpandrosotsika nabavitsika Aingonina Rodriguez ivavaka ho an'ny firenena raha lasa nabavy malala na ny tompona nabavy aingo anao ny fitenenana ndao ivavaka raha nabavitsika Erika ivavaka amin'izao fotoana izao ao ve Erika ao ve Aingonina Rodriguez azafady Thank Jesosy paster mbola iara ivavaka sika ho an'ny firenena sy amaranana fotoana ry Andriamanitra raha tsara indrindra mbola misaotra anao indray zay
ny amin'ity an'ioty Jesosy satria tanteraka sy lavary indray ny fotoam-bavaka anay androany. Makasitraka ny amin'ny fitantananao satria matoa zao teny zao indray nampitondrainao ny mpanomponao dia tianao indray izay tsiray avy reto iveranao, tianao indray izay akalazanao Andriamanitra tsy hahatonga anay imonomonina foana amin'ny zavatra rehetra mety tranga ny fiainanay satria ianao manana hevitra iverana anay tokoa Andriamanitra, manana lalana hitondrananay ianao ka matoa samy teny izany mbola tonga eto dia tianao izay mbola hidera sy hanandratra avy mianaranao bebe kokoa Andriamanitra. Makasitraka ny amin'izany teny mamy izany Jesosy malalo satria mampianatra anay foana ianao isan'andro amin'ny alalan'ny teninao, mampianatra anay isan'andro ianao mba ahaizanay misaotra anao foana amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanay. Indray manko izay Andriamanitra tsy mahay misaotra, tsy mahay makasitraka anao na amin'ny kely na amin'ny lehibe fa monmonina foana dia androany izay nampianarinao Jesosy dia saorana ny anaranao masina izany teny mamy izany ka ankehitriny izay Jesosy mitondram-bavaka ny firenenay. Tsisy miafina aminao tokoa izany firenenay izany Andriamanitra fa mandalo ady, mandalo sedra, mandalo olana maro samihafa. Mety hoe tsy ampy ny fideranjany firenenay izany anao Andriamanitra ka izany mahatonga ny firenenay mbola ao anatin'ny ady, mety mbola feno fimonomonona anao, feno fiatsaram-belatsia Andriamanitra ka jerevy manokana izany firenenay izany. Mamindra fo amin'izany firenenay izany Andriamanitra ampidinao ny fanahy masonao mba hikasika ny vahoaka malagasy, mba hahatonga ny vahoaka malagasy hiaiko fa ny fiderananao ny fanatonananao ihany ny ahafahan'izany firenena izany ho tafavoaka ho mpandresy, ho tafavoaka amin'ny ady, ho tafavoaka amin'ny fahantrana amin'ny olana rehetra. Jesosy tsinjovo manokana amin'ny firenenay fa tena mijaly loatra. Maro ny fahorianao nge Jesosy, miady ny vahoaka malagasy isan'andro Jesosy enona dia sakafo hohanina tena hoe hiadivana isan'andro mba hitondiony maso fitiavanao Andriamanitra amin'ny firenena izany fa milanao tanteraka tokoa Andriamanitra dia misy matoky Andriamanitra fa nihaino anay teto tokoa ianao ary tsy ataona mandalindalo fotsiny izany tenao izany fa reketiny ao am-ponay dia voninahitra ho anao rery ihany. Saotra Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavitsika erikatsika tsy maintsy moa ranavavy haingony indrindra fa resaka connexion tsy natafidirany teo mahereza na intompotsika rehetrarehetra misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany. Hitanareo fa niezakitsika amin'ny 1 pile zao tapitra ny fandarana. Misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany. Ezahantsika foana ho fehezitsika ohatr'izay ny fandarantsika mba hahatonga anareo mba hahatratra farany sy nareo mahatratra amin'ny farany tena zava-dehibe mandray ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola sy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka tany tompo velona soa matsara daholo tsika dia raha pisinaytsika mioneto amin'ny sivy ora sasany alina. Tapandriamanitra daholo dia nanjerin Jehovah ito manodidina anao rapitso tontolo andro ny alohavan'ny tenin'Andriamanitra tena tontolo andro tonga dia mahomby be ny tontolo andronao rapitso. Tsy misy mahajanona eo anoloanao ary tsisy izay tsy vitanao izay rehetra kasainao atao amin'ny anaran'i Jesosy. Akiradio point radio 235.com afahanao meno nonjapeo akiradio misy tolotra isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 7:70 maraina amin'ny 1 amin'ny 7:70 alina. Zay ny androany raha fisindraitsika miona ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluia, amen.